mitady atsika ihany koa ifantoko any amin'izany amin'ny piariny ity ary vao mahita ambony hitady anao any ty afatra ity any hitaiza ikolokolo rehefa namasina ao anatinao mba hatonga anao isan'ny ololanitra. Halleluja. Dia reo mafy Andriamanitra raha isan'ny ololanitra ianao mafimafy halleluja. Samy teny anao fa halleluja any an-danitra any tsara manao halleluja manaova halleluja mafy. Teo isan'ny ololanitra ve ianao? Teo isan'ny ololanitra ve ianao? Ry anabako, ry lalako, isika rety teo isan'ny ololanitra ve? Mideran'Andriamanitra azy. Hoy voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko 10 toko 1:1 fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika. Ninona ny vakina teo? Somary lava aza. Rehefa niantrana ianao mba manokana fotoana mba mianara ny boky ny Apokalipsy. Mivavahady mangata Tompo ampafantaro ny famarinana ato amin'ity boky ny Apokalipsy ity, ny faminaniana sy ny fanambarana, ny zavatra efa misy sy ny zavatra ankehitriny ary ny zavatra ho avy. Fa raha hainao izany fa namasina ny ainampy anao izay ao anatinao anananao hitahitany ro any an-danitra. Halleluja. Mba hainao ve zavatra ny vakinao teo, vakintsika teo? Tanàna mahafinaritra izany lanitra izany. Volamena, karazana vatosoa izay amin'ony olona tena, amin'ony olona olona. Ianao mpanendaka, satria misy volamena eny amin'ny olona. Indray mety kavina, mety amin'ny tanana, na fananana, firavaka. Ongodany satria lavidy, sarobidy. Sarobidy, lavidy. Karazana vato. Tatsika mandehantsika olona niady volamena, niady fato sasy any amin'ny faritra toy izao anynosy. Dia maro dia miady lavaka lalina be manam-pahitana izany. Misy mamony aina mihitsy. Ary rehefa azo iny dia amidy lavidy. Fa samy teny aminao eto ambony tany transement carreau raha hitanao tsara iny vita carreau tsara be izay mba azo atao eto ambony tany. Fa tsisy mahavita an'izany hoe fo mity eo amin'ny favadany ny trano dia olona tonga dia volamena ny trano tomobily dia miakatra amin'ny totohatra dia volamena tonga eo amin'ny trano dia volamena eo amin'ny fanaka volamena. Efa nisy an'izany ve? Anetafy any Dubai any fa na misy azy zany ampankely fa tsy mitovy any an-danitra. Halleluja. Volamena sarobidy, arena sarobidy, tanàna mahafinaritra. Volamena jaspi. Dia hitanao tsara tsy averiko fa efa mivakitsika teo niadana tsara mba hahafahantsika mahafantatra tsara ny sarobidy an'izany lanitra izany. Halleluja. Tsy toty anavako fa tiako toma fotsiny ianao amin'izay hoe manao hoana ny olona afaka hoana any amin'izany lanitra izany. Jesosy niteny ao Mateo ao amin'ny Jona 4:20 andiny voalohany sy faharoa nampahery ireo mpianatra izy. Nanino izy hoe? Ao tsara daholo ve? Naninona Jesosy hoe? Fa manina ary nampahereziny ilay mpianatra satria nisy teboteboka ao amin'izy ireo, nisy tahotra. Dia Jesosy niteny mampahery ao amin'ny Jona 4:20 aza malahelo fonareo minoan'Andriamanitra ary minoako. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy dia efa nalaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indraiky handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Halleluja. Jesosy dia nampahery ireo mpianatra mba ahery mba hitoy ino an'Andriamanitra, ino an' Jesosy Kristy ary ino ihany koa ny fanamasina. Ianao koa tonga eto amin'ity toerana ity, amin'ity ariva ity dia ampaherezina ianao, aza mitebotebo ianao fa mitoiza mino an'Andriamanitra, mitoiza mino an' Jesosy, mitoiza manana ny fanamasina ao anatinao fa misy toerana tsara lavitra amboarin'Andriamanitra ho anao. Halleluja. Mafy be ny halleluja izay mino an'izany. Nampanantena izany Jesosy. Tsoroko aminao tsy mba mandangy Andriamanitra, tsy mba mandangy Jesosy. Rehefa miteny Andriamanitra manao izay tsara lavitra ho anao ao ary Andriamanitra rehefa manao zavatra dia tsara lavitra. Ary zany ampianarina antsika hoe rehefa manao zavatra ho an'ny Tompo dia tsara lavitra zany. Halleluja. Nampahery izy ao amin'Andriamanitra. Ao an-trano ndraiky ozy izao misy lapa maro
fitoerana maro no man'Andriamanitra omena ny olona zay mino azy. Reo zay efa tonga zanak'Andriamanitra, reo zay tonga tamin'ny fimepahana, mba hahatonga antsika ho any an-danitra, toetra takiana ho an'ny olona zay te ho any an-danitra, dia tsy maintsy mibebaka izy, tsy maintsy mieky ny fahotana izy, tsy maintsy miala amin'ny faratsiana izy. Aza le nanaovana nira teo aza miverina amin'ny nandehanao fa mandrosoa. Zany hoe misy zavatra efa nialana, nilaozana ny bepahana, dia ilaozana zany ary mandroso any amin'ny tahankanany. Ny olona afaka makany dia ny olona zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy tonga zanak'Andriamanitra ianao, zay rehetra nalay azy ny mela hery tonga zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy mialoha fibebahana izany. Ary avy eo ianao dia manamasina ny fiainanao amasin'Andriamanitra, manana fanamasin'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra. Ry havana, raha lasana bavy. Andriamanitra dia mametraka izy mpanompon'Andriamanitra, mba ho mpitarika, mba ho mpitily, mba ho mpanampy, ho mpampianatra, anampy ny olona mba hatongavana amin'izany lalana izany. Zay mahatonga hitanao Baiboly dia misy ataony olona ahoana ozy ny falala tamin'ny tandava anankiray raha tsy misy mpampianatra. Ndraindray tsy hain'ny olona izany, ary zany ilayntsika mpanompon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, lehilahy vehivavy ampiasain'Andriamanitra anampy antsika, hitarika antsika mba ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleloia. Fa maro any amin'ny diso lalana e, maro any amin'ny variana eto amin'izao tontolo izao e, dia reniko ao anatin'ny fitahina, reniko ao anatin'ny fanambinana, reniko ao anatin'ny karazana délivrance maro samihafa fotsiny, fa tsy mitarika ny olona isaina ilay mandrakizay. Raha isaina mandrakizay ihany dia alohan'ny ilay mandrakizay feno fiadanana. Halleloia. Feno fahasambarana, tsy mba misy masoandro, tsisy hafanana migaingaina, tsy misy ran'olona, tsy midy ny vavahady satria tsy misy mpangalatra eo volazan'ny tenin'Andriamanitra. Atytsika dia idina daholo. Zany mihitsy ireo zao ohatr'ireo sonoreo efa avy anaovana herinarana hira atao amin'ny sabotsy, isaky ny sabotsy. Dia anao idina na akarina ry fahazajananato, idina ny varavarana. Nefa raha tokony izy avilo dia tsy mity ireo. Vita fa dia amin'azy dia milasa raha dia lasa daholo tsika dia eo ihany. Fa mampalahelo mandray fiangonana vako ny ary lakolosy miantona eny amin'ny sasany misy mangalatra. Satria misy mangalatra eto ambonin'ny tany. Fa any an-danitra tsy misy an'izany dia raha Andriamanitra. Dia izao dia efa miteny aminao, raha manan-karena, raha manam-bola, na tsy manam-bola na toy izany, andao afindra any an-danitra, andao avadika any an-danitra. Ahoana raha fomba anaovana azy e, tonga dia menany pastera mena anareo teo aloha ilay vola dia alefa azy. Sa ahoana? Dia tsy hoe tsy mpifajeany ana fa zay midina anay. Misy nina loatra zany mihitsy e. Dia ety amin'ny fahatsorona be dia mena ianao Andriamanitra, ka atolotra ao nanao fa sy milatsaka na fa sy milasanao antianao, dia natao dia milatsaka daholo dia anasany fetsy. Fa za miteny aminao mialialiana any an-danitra. Halleloia. Azany antom-pisin'ny mpanompon'Andriamanitra mitarika ny olona, tia lalana izory, ahita fitsarana ho amin'ny fananareo ianareo. Halleloia. Zao atao dia hialialiana ho anareo any an-danitra. Halleloia. Za dia hiteny aminao ireo manana fandriana mba ho isan'ny olona hiditra any an-danitra ianao. Halleloia. Tsara nezany. Samba maniry. Ito ambony tany ao za dia milaza aminao raha antanina ny olona hety sy normal. Ianao ve mba maniry azo amin'ilay zavatra homan'ny fitondrana dia miteny ye mewa raha mihona. Ianao ve mba maniry omeko tany dia maniry mewa. Ianao mba maniry fa misy tomobile ohatra tsy fantatro mora le izy, mena fotsiny fa mila mandokeny an'izao ianao dia hoinao tena maniry an'izany tsy maintsy misy aloha foana. Dia maniry ianao, za te maniry fa tsy manana fa zao ny ananako, dia arakaraka ny fandriana sy ny resaka ataonao amin'ilay olona dia mety ho azonao raha eto ambony tany zany. Fa any an-danitra Andriamanitra tena mampisika mihitsy, tena Andriamanitra miteny mihitsy, efa namboatra zay tsara lavitra ao antsika Andriamanitra. Tena mba irinao ve zany azo ny tsara lavitra indrindra izany, tena mba irinao ve zany hipetraka amin'ny trano tsara lavitra indrindra izany, mba irinao ve zany trano tsy natao tanana ety ambony tany ianao
temikomandy Andriamanitra zao le trano amboarina ho ana ary misy surprise ary ataon'Andriamanitra inao reny rempanao trano reny mandeha misy ny commandena ny zavatra ilina etony zao ny anaovana azy de zao ny anaovana azy de zao anaovana azy fa ny mpanao trano de manana traikefa ary any manoro izy raha ataonao an'izao izy tsara kokoa miaka lavitra aloha izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra zay ataontsika ety ambony tany no ahafaha manao le tsara lavitra ho antsika any. Alleloia. De irositsika amin'izany mila manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra raha tiatsika ny anaovan'Andriamanitra zavatra tsara ny an-danitra any. Alleloia. Fa tsy olona kamo olona malainy nefa manantena le fomba fiteny manao kamo de maninona zato manao azy atao mpandriny kamo fa tsy te hialavola tsy te hiatika tsy te handova vidiny fa manonofo fotsiny te azo zao te havita zao te handova zao manonofo tsia fa zay tsara araka ny tenin'Andriamanitra mila manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra sika. Jesosy ny teny andiamboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray tsarovy azavariny fa ny asa fampona rehetra zay ataontsika ho amin'ny fiverenan'i Jesosy io de misy mandrakitra daholo. Jesosy ho avy izy fa melohan'ny aviny akanao amarina tantara zao tontolo zao de mila miasa ho an'Andriamanitra isika. Mila manina hoe zay vonina miasa miteny daholo tsy miasa ho an'ny frera tsy miasa ho an'ny pasteur tsy miasa ho an'ny révérend tsy miasa ho an'ny olombelona fa miasa ho an'iza hoe zay mampahery mihitsy sy nafiry million efa natolotra zao fitaovana ina efa vidinao de mahereza fa fona toizo fa reny le arena saroby hovatanao. Alleloia. Arenao za manatele hoe brique telo livona meko ciment roapolo tapona leva fanga misy zany enantany tsia Andriamanitra tena endry mihitsy manao an'le izy hoe mamadika an'le izy hainao misy nge ohatra zany eny an-dafy raha manavana ianao fianakaviana ny ampitan-dranomasina de mandeva vola izenao atokisa koa alefa koa no vola tsy fantatro euro dollara sy ny toy izany de alefany de ividian-tany de ividian'ny materiel de anangano trano maka maçon manakarama ingénieur ataovy tsara mihitsy ohatra zao de alefany le vola de zay de vita tsara le izy fa Andriamanitra mahay ary mihoatra lavitra izany io zavatra tolotsika io de io afadika Andriamanitra trano volamenany. Alleloia. Io zavatra tolotsika io afadika Andriamanitra seza volamenany io fa nataontsika io afadika Andriamanitra korona lehibe apetrany kintana eo amin'ny lohatsika. Alleloia. De iteny aminao fa io na zavatra kely na araka ny teny pasteur takeo na brique ray azy ko tian'Andriamanitra zany. Alleloia. Fa maolombelona mampanotron'Andriamanitra de tsy maintsy mampianatra zay manaovany tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Alleloia. miariarena ho anareo any an-danitra raha kentin'Andriamanitra avokoa ny ezaka ataontsika any ety ambony tany izany no antony anetana alefaso fotoananao atolo taretanao fatolory izany sarovy izany ambara